Tsy ampy ny fanomezan-danja ny teknisianina malagasy eto amintsika ho ny mpahafiarahamonina, ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa, ny tsy fahampian'ny fitaovana, ny tsy fisian'ny hoentim-manana, ireo no anisany mahatonga izany. Tsy omena asina ny fahaizana sy ny zava-bitaka aleon'ireo manam-pahaizana malagasy mifantoka amin'ny fitadiavam-bola izay azahoana tombon-tsoa. Amin'ny fijery koa tena tsy ampy ny fanomezan-danja ny teknisianina malagasy eto Madagasikara. Dia hita hoe tsy ampy ny fikarohana ny hoentim-manana atolotra ho an'ny fikarohana zany. Nefa n'izany teknisianina zany dia mila maharaka ny teknôlôjia. Tsy ampy fotsiny zany hoe voaka teknisianina izy dia mahay izy io dia hainy iny zavatra iny, fa mivoatra be ny teknôlôjia amin'ny sehatra samihafa, ohatra ny hoe ny serasera ohatra, ny famokarana zavatra samihafa, dia hita hoe ambany dia ambany zany ny hoentim-manana, ny vola na ny loharano hoentintsika atokantsika malagasy zany amin'ny resaka fikarohana io. Amin'izao fotoana izao lasa tsy le lafin'ny teknika, zany hoe le hay tao, le hay raha, le fahaiza-manao no indraindrainy, fa indraindray zany le olombelona sy ny lafin'ny politika. Dia raha vao miditra nefa ny politika dia lasa bakion'iny ny lafin'ny teknika, tsy mandeha amin'izay laony le izy. Mila ampitomboina ny hoentim-manana ho an'ny fikarohana ahafahantsika mirehare, fa misy ny manam-pahaizana malagasy ary mahavita zavatra manaraka ho azy ny fanomezan-kasina azy ireo. Ampitomboina le vola ao amin'ny hoentim-manana ao amin'ny budget pirenena, ao amin'ny tsika fandaminam-bola pirenena, ampitomboina ny hoentim-manana aloha amin'ny fikarohana sy ny sisa. Amin'izay tsika mba manana fikarohana malagasy, dia amin'izay tsika manana malagasy rehareny amin'ny resaka fahaiza-manao sy ny teknôlôjia sy ny teknika malagasy. Zay ny anankiray. Dia ny faharoa dia hoe amena asina reny teknisianina reny amin'ny maha-teknika azy, tsy jerena tavan'olona, tsy jerena hoe avaiza, tsy jerena hoe avanisa, fa rehefa mahavita zavatra izy, rehefa nanao zavatra izy dia mena asany amin'ny tokony izy azy. Anisan'ny manana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena ny teknisianina malagasy. Izy ireo no mahalala tsara ny fiainana sy ny zava-misy eto Madagasikara, fa tsy ireo nafarana avy any ivelany. Maro tanora manam-pahaizana eto amintsika izay tsy misy aleha raha vao vita ny fianarany, ka aleon'izy ireo miala eto an-tanindrazana. Mila tsaraina ny fotodrafitrasa, omena sehatra izy ireo, anam-pirofona ny fahaiza-manaony, ampandrosoana ny firenena.